Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mandinika aloha hevitra vaovao indray isika fiangonana amin'ity volana ity. Manao hoe mifampahery ny mpino. Inona hoe fampahery ny mpino? Andeha aloha isika ifampiarahaba mba ho marika fifampaherezana. Itodio kely ny eo akaikinao dia omeo tsikisika izy dia tenena izy hoe fiadanana ao aminao. Ndao ary. Ny Efesianina 4:9 ny 10 ka hatramin'ny 17 no akasika afatra indray amin'ny teny ity. Misy fomba fiteny mahazatra ny olona zay henitsika eny anivon'ny fiarahamonina any. Manao an'izay daholo ny olona rehetra. Zao ilay izy hoe nga hita adiny fiainana. Mandeha kely dia nga hita adiny fiainana. Dia tena marina tokoa izay. Adiny fiainana. Miady sika isanandro. Miady amin'ny rotorotom-piainana, surtout ny eto Antananarivo. Miady amin'ny kapoakam-bary, efa mialafo ny vary. Miady amin'ny tsy fisiana, miady amin'ny tsy fahampiana, miady amin'ny tsy fananana asa. Ady daholo zany rehetrarehetra zany. Ary samy manana ny fomba izay anatanterahany, anoherany, andreseny izany ady izany. Misy ny sasany misotro toaka, maraina atoandro hariva, masoandro miletika ka mampalahelo. Ny sasany dia ranomaso, tsy fakahitana mihitsy. Ny sasany mivavaka dia manam-pifaliana. Ny sasany indray manaoka gegy. Olona dia hendrina izy misary adala. Za dia zentana tonga teto Antananarivo. Olona dia salama saina tsara dia manao sary adala dia mangataka eran'ny tanàna. Tao Ambanidia indray andro dia maraina be ny andro bisy andeha aty amin'ny FCK Mahamasina. Avy any dia ramatoa anankiray. Dia ana madama dia misipisipy fako rehetrarehetra izy. Dia izy ilay mpivarotra dia mangataka taminahy izy dia misaotra ny tompo mba nisy kely dia nomeko. Izy ilay madama to. Ianao madama dalaina iny olona endry iny miara-mipetraka ao aminay ao ambadika ao fa rehefa atoandro ny andro dia io no ataony. Misary gegy. Ady tokoa ny fiainana. Izay koa ny anazany mba mety aminy koa. Manao izay fomba rehetra anoherana andresena ny ady. Raha mijery isika ny Efesianina 4:9 ny 10 ka hatramin'ny 17 dia miresaka ireo ady izay natrehan'ny kristianina tany Efesosy. Mazava tsara ny adin'ny kristianina tany fa tsy ady tamin'olona na ady tamin'iza fa ady-panahy. Amin'ny teny ity dia ampianatra sika ny soratra masina. Ahoana ny fomba atao andresena ny ady. Dia ady maro samihafa izay etrentsika io. Afatra anankiroa no ampitain'ny tompo amintsika farafahakeliny. Voalohany, raha tandresena ady dia mila manovo ny herin'Andriamanitra. Raha tandresena ady voalohany mila manovo ny herin'Andriamanitra. Ahoana ny afatra voalohany? Raha tandresena ady mila manovo ny herin'Andriamanitra. Eo amin'ny 10 sy ny 12 no ahitasika izany. Feteny nataon'ny Paoly Apôstôly ity hitasika eo amin'ny 4:9 ity, Efesianina 4:9. Feteny farany famafonja ho fampianarana ireo kristianina tao Efesosy, ho fampaherezana azy ireo ihany koa manoloana ny ady izay tsy maintsy natreny izy ireo. Ary tao anatin'izany dia nazavain'ny Paoly tsara adiny fanaovan'ny kristianina tamin'ny Satana, adiny fanaovan'ny kristianina tamin'ny devoly no ampaherezany azy ireo. Ary manome torohevitra samihafa i Paoly Apôstôly eto ny fomba handresena izany ady izany. Tadideo ry havako malala, rehefa miatrika ady isika dia ity zavatra anankiroa ity ihany no andrasantsika. Soit échec, soit gagné. Na mandresy ianao na resy izay foana, fa tsisy hoe sady resy ny mandresy. Na resy ianao na mandresy. Fa ny tanjona ny mahamaty asika mianakavy dia ny aninona? Andresy.
zavatra hita tao Efesosy dia zao ny hoe nanana paikady tena matanjaka indrindra ny devoly anakorontanana andravana ny finoany reto kristianina tao Efesosy reto. Tadidio ry havako malala fa ny devoly isan'andro dia manana tanjona izy amin'ny fiainantsika, hamotika ny fiainantsika, handrava ny fiainantsika, handavo ny fiainantsika, indrindra hanala baraka. Zany ny tanjony Satana isan'andro. Ka Paoly eto dia nampahery ireo kristiana fa natoinona paikadiny Satana zao zalahy efa resy. Satana zao efa resy, fahavalo efa resy. Tsy maharesy asika ry havako malala, Andriamanitra ny tompony hery. Ny herin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika miady. Ny herin'Andriamanitra irery ihany no entintsika mandresy. Ny ady zay ho tanterahasika sy hatrehisika. Aza mba kivikivy, aza mba kanosa eo amin'ny fiainana. Ny herin'Andriamanitra resana eto raha jerena ny teny fototra dia ilay fahefan'Andriamanitra izay faratapony ambony. Ilay hery mahandriamanitra n'Andriamanitra sika. Karaha adika fomba sotra zany ilay hoe manovo ny herin'Andriamanitra dia izao hoe ilay fananana fiainana amin'Andriamanitra, ilay fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Zany no hery ahafahantsika manohitra sy mandresy ny ady izay tanterahasika. Io tsy hoe hery fotsiny fa hery mavitrika, hery manohana. Fa ny tena mampalahelo anie dia zao sika reo mahafantatra an'izany daholo, herin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Fa ny mampalahelo dia sika kristianina tsy manaiky ny herin'Andriamanitra. Mizesta loatra sika hoe zay ange manam-pahaizany, zaho ange manana maha izy azy ahy. Eka marina zany, fa misy fetrany reny. Fa ny herin'Andriamanitra sisy fetrany. Ny herin'Andriamanitra ny mahery indrindra. Ry havako malala, miansoanao ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny herin'Andriamanitra, manana fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ahafahantsika mitafy ny herin'Andriamanitra, ahafahantsika mandresy ireo ady izay tsy mahatsy hatrehantsika. Zay no afatra voalohany. Fa ny faharoa dia zao hoe raha tandresy anady dia mila mitafy ny fiadian'Andriamanitra. Raha tandresy anady dia mila mitafy ny fiadian'Andriamanitra. Ahoana hoe ny afatra faharoa? Tsy henoko sara zafady. Raha tandresy anady dia mila mitafy ny fiadian'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:20 sy ny 1:13 no ahitasika izany. Voasanisy hoe miaramila andeha hiady ka tanam-polo no entina. Sa efa nahita ve nareo? Mbola sanisy olona hafahafa zany ho andeha hiady ka miaramila izy. Izy ary tsy miady fa mijorojoro fotsiny fa ohatr'izao. Efa eo an-tanany ny adiny iny. Ilay mitafy eto raha jerena ny dika teny fototra. Ny teny fototra dia izao hoe manafy, manarona ny tena amin'ny fiadian'Andriamanitra. Ny devoly sy Satana ry havako malala dia mipetrapetraka sara amin'ny paikadiny hiadiny amintsika. Paikady milamina tsara, mazava tsara, ary dia tena fatany ny herisika tsirairay avy ireo, fatany ihany koa ny fahalementsika tsirairay. Amin'ireo zavatra ireo izy no mitsofoka hamotika ny fiainantsika. Amin'ireo fananantsika ireo izy no mitsofoka hamotika ny fiainantsika. Fa misaotra an'Andriamanitra isika nomeny ilay fiadiana tsara indrindra. 'Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny ilay fiarovana. 'Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny ilay fiadiana tsara indrindra. 'Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny ilay fiadiana tsara indrindra. 'Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny ilay fiarovana. 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 'Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny ilay fiarovana
tsara indrindra tsy afaka hanohitra ny paikady ny satana isika naoviana raha tsy manana ilay paikady, ilay fiadiana avy amin'Andriamanitra. Io fiadiana avy amin'Andriamanitra io no ahafahantsika mandresy ny ratsy, no ahafahantsika mandresy ny devoly rehetra. Sinona izany fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ny tenin'Andriamanitra no fiadiana natolotr'Andriamanitra ho asika tsirairay avy. Ry havana malala, ny tenin'Andriamanitra fiadiana tsara indrindra. Maranitra noho ny sabatra roa le. Manindrona, mandrava, mamotika ny ratsy rehetra. Tenin'Andriamanitra ihany koa no hery lehibe ho asika. Hiatrehana ny fankapanahy, hiatrehana ny fizahan-toetra, hiatrehana ireo fitsapana maro samihafa izay iainantsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa no mitari-dalana asika eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny hiatrehantsika ny adi-piainana maro samihafa. Zany mahatonga ny mpanao salamo mizesta mihitsy ry zareo hoe fanilo ny tongotra sy fahazavana ny lalako. Andesika mba irehireha ohatran'izany. Ny tenin'Andriamanitra no mitari-dalana asika, ny tenin'Andriamanitra no hery atsika, ny tenin'Andriamanitra irery ihany no mampahery asika. Jesosy Kristy ry havako malala ilay teny velona, Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, meo sehatra eo amin'ny fiainanao izy, meo an'i Jesosy ny adinao. Hoy Paoly apôstôly hoe hitafio Jesosy Kristy tompo, ahoana ny tony? Ary aza manahy amin'ny nofo rehetra tsy hantanteraka ny filàny. Romana 7:20 ny 4:7. Ry havako malala, misaotra an'Andriamanitra hatransika. Afaka miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra isika, afaka misitraka izany. Omeny fotoana, omeny fahafana, iainy ny tenin'Andriamanitra. Eto moa zany zao, eto amin'ny fiangonana misy asika dia misy an'ilay maraim-baovao. Lasinainy ka hatramin'ny asabosy. Izay fotoana natokana ihany koa andrenesa asika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Porofo manambara zany fa ny tenin'Andriamanitra no hery ho asika. Ny tenin'Andriamanitra no mpitari-dalana asika. Tadidio ry havako malala, ny tenin'Andriamanitra io dia tena sy zakany devoly. Vao maheno an'io fotsiny izy tonga mandositra. Tsy zakany zareo, tsy hainy zareo mihitsy io. Ary tadidio ihany koa fa ny devoly dia samba vakansy. Sao dia varimbariana asika hoe vanim-potoana ny fialan-sasatra zao hoe tandremo samba vankasy zareo. Tena amin'ireny ary amin'ny fahalalana sy amin'ny zavatra ananantsika ireny no mahatonga an'zareo mitsofoka eo amin'ny fiainantsika. Ry havako malala, safidy no atsika ankehitriny. Andriamanitra efa nanome asika fitaovana hoentintsika miatrika ny ady, dia ataovy zava-dehibe. Ny devoly ihany koa samba mampiomana asika. Ho avy andro any anafika anareo. Samba mampiomana izy amin'ny toerana rehetra, amin'ny sehatra rehetra, manao izay fomba rehetra izy haminganana asika tsirairay avy. Zany mahatonga ny Paoly apôstôly mampitandrina, mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay arabany. Petera 1:5 ny 5. Ry havako malala, aza variana loatra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra. Aza variana loatra amin'ny vanim-potoana mahareraka asika. Indraindray sika mianakabo rehefa ao an-trano reraka. Tonga dia aleo samy mivavaka manginany ao. Matory. Aleo sy asiana tenin'Andriamanitra sony fa vavaka fotsiny. Atao fofohy. Ry havako malala, miaso anao ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Omeo sehatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra.
misy mpanompon'Andriamanitra ray izay nijoro vavolombelona dia zao no nataony hoe zaho aky raha vao tsy mamaky mofonaina maraina dia mivalalila mivalalala amin'ny fiainako rehetra. Tsy hita hoe makaiza mianjera maninona voasaposapona daholo ny fiainana rehetrarehetra. Na hoe raha vao tsy mivavaka koa izy matory dia manofo ratsy be mialina sady tsy mahita toro mihitsy. Ry havako malala zava-dehibe ny fiombonantsika fiainana amin'Andriamanitra. Ho faranana izao toriteny izao. Atim-pamaranana dia tsy manasatra mamerina antsika. Mampahery antsika ady tokoa ny fiainana. Fa zao miaso antsika ny tenin'Andriamanitra, andeha hanovo ny herin'Andriamanitra isika. Andao hitafy ny fiadian'Andriamanitra isika. Izay atolony ho antsika tsirairay avy. Dia mahereza ny fanahy masina no hitari-dalana antsika. Afahantsika manovo izany herin'Andriamanitra izany. Afahantsika mitafy ny fiadiana avy amin'Andriamanitra. Ho azy irery ny voninahitra hitoetra ao anatintsika izany teny izany. Amen.